Za zany nanomboka mbola kely nanao io dessin mbola kely mbola tia manao sary be dia tampianarana zany tena misy hoe tena mahay manao sary mihitsy tampianarana. Dia taty reo zany ohatrany hoe niasa dia nisy fotoana nijanona mihitsy hoe tao za nanao sary fa ohatrany hoe hitako mahavelona ilay izy. Fa telo taona zany tena nanaovako io asa io zany ohatra dia hoe mivelona tamin'io asa io. Za zany aloha nateraka tanatin'ny dessin nanomboka tamin'ny 2016. Hoe niditra maha-professionnel tamin'ilay satria mampiavaka amin'ireo dessinateur hafa za zany amin'ilay dessin za manao zavatra maro be mihitsy za. Za aloha voalohany nanao illustrateur nataoko, niasa tamin'ny gazety nanao illustration contre iny nataoko tao. Dia avao vita iny dia nanao graphe koa, nanao graffeur. Dia avao niditra koa tamin'ny sehatra bande dessinée koa zany. Amin'ilay dessin tena nandramako daholo izy rehetra zany. Dia za zao tena mandalanalina be amin'ity peinture sy aquarelle ty zany. Ty zavatra natao ny androany ty zany ty natao hoe concert dessiné. Concert dessiné zany ino moa mitantara anankiray zany zay atao live ilay izy. Concert ilay satria za miaraka amin'olona mpihira anankiray zay niasa niaraka tamin'ity projet ty. Ataonay zany za manao sary mitantara anankiray somila zany ilay tantara io, somila kizikely zay manana malchance zay amin'ny fiainany dia vahan'ilay musicien zany no manome ambiance an'ilay tantara atao. Za zay miezaka mandalatra mozika amin'ilay dessin ataonao zegny, mandeha mangala rano dia miezaka zay mitady ino bruit-ny rano. Ty zavatra ty sy akabokany boky kely ina moa conte kely angano hoanina kely zany izy ty satria ty zany raha jerena ohatrany hoe public ankizy ny tena hoe voakasika bebe tokoa amin'ilay zavatra musical zay zany hoe ianao raha afaka mamaky boky zany hoe sady mamaky le conte dia misy musique koa miaraka amin'izy. Le projet zegny amin'ny taogno 2020 zegny amin'ny printemps dia manana andehanao tournée any France zegny.